Iara-mivavaka isika ry-havana, misaotra anao Jesosy noho ny alehibe fitiavanao ka nahatraranay izao fotoana izao fanehoana aminao indray mamindrafo aminay mamelana elokay ary tahiny fampianarana izay roso eto mba hiasan'ny fanahy masina izany ka hitondra fahamarinana ho anay andraisanay fampirenam-pinoana ka hitomboanay mahazanak'Andriamanitra anay, hitomboanay ny fitiavana sy ny fahatahorana ary fatokinanao mihoatra ny zavatra rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Misaotra ry havana, misaotra n'Andriamanitra isika nahazo an'izao fotoana izao fa tsika manao fampianarana eto ary miarahaba antsika rehetra anaran'i Jesosy. Ny lohateny fampianarana izay natolotrahina dia ny hoe ny fahatokin'ireo apôstôly hatramin'ny fahafatesana sy ny lesona ho antsika ankehitriny. Toy izao ny drafitra hitondrantsika ny fampianarana. Ny voalohany dia ho jerentsika ny famaritana ny atao hoe apôstôly. Ny faharoa dia ho jerentsika ny misionan'ireo apôstôly. Ny fahatelo dia ho jerentsika ny fomba nahafahan'ireo apôstôly mijoro ho vavolombelona hatramin'ny fahafatesana. Fahaefatra dia ny fomba nahafatesan'ireo apôstôly ary ny farany dia ny lesona ho antsika ankehitriny. Jerentsika avy hatrany ny teboka voalohany dia ny famaritana ny atao hoe apôstôly. Misy hevitra telo azontsika tsoahana amin'ny voambolana hoe apôstôly. Ny apôstôly moa dia tsy voambolana malagasy fa voambolana grika izay nadika amin'ny teny malagasy. Ireto avy ireo hevitra anankitelo. Ny voalohany dia ny hoe iraka na envoyé amin'ny fiteny vahiny. Ny faharoa dia ny hoe mpitondra hafatra na messager ary ny fahatelo dia ny hoe solotena na représentant. Iraka ny apôstôly satria Jesosy no maniraka azy ireo hanao ny asa. Araka ilay teniny manao hoe tahaka anany ray ny ray ahy ho ny rahako anareo koa. Mpitondra hafatra koa izy satria ny hafatry ny filazantsara no nasain'i Jesosy hoentiny manerana izao tontolo izao. Ary solotena ihany koa izy satria solotenan'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao mitondra izany hafatry ny filazantsara izany. Jerentsika ny teboka faharoa dia ny hoe ny misionan'ireo apôstôly. Ny misionan'ny apôstôly dia tsy hafa koa ry havana fa ny asa izay efa nataon'i Jesosy ihany. Araka izay voalazany ao amin'ny Jaona 4:12, ny 2:12 manao hoe anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary hanao asa lehibe izany aza izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Io no hafatra izay nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany ary ao anatin'izany koa ny misiona izay ataony dia ny hanao ny asa izay efa nataon'i Jesosy rahateo. Inona moa ny asa nataon'i Jesosy ry havana izay niranany apôstôly? Dia tsy hafa izany afa-tsy izay hitantsika ao amin'ny Marka 7:4 sy ny 5:10.
ao mahitatsika ny misiona zay mpanaovina ny apôstôly. Vakitsika ny maraka toko fahatelo ny andininy faefatra ambin'ny folo sy ny faha 12 anaran'i Jesosy, ary nanendry 12 lahy izy Jesosy zany ao aminy sy hirahiny hitory-teny sady hanana fahefana hamoaka demia. Mbola hitantsika koa izany ao amin'ny Matio toko fahafolo ny andininy voalohany. Vakitsika ny Matio toko fahafolo ny andininy voalohany aminaran'i Jesosy manao hoe: ary Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy ankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny nofo rehetra. Amen. Hitantsika amin'izany ry havana fa ny misiona izay ampanaovin'i Jesosy ny apôstôly dia tsy inona kory fa ny hitory ny filazantsara, ny hanasitrana ny marary, ny hamoaka demia. Ka dia ireo zany ny misiona izay ampanaovin'i Jesosy ny apôstôly. Raha izay ny misiona dia inona kosa ny fomba nahafahan'ireo apôstôly nijoro hatramin'ny fahafatesana? Hitantsika ry havana fa rehefa nandalo fanenjena ny apôstôly dia raiky tahotra izy ireo ary tsy nanana fahasahiana ny hitory ny filazantsara. Kanefa noho ny fahatan'i Jesosy an'izay tsy fahasahiana izay sy ny fahalemena izay dia nampahery azy ireo Jesosy. Ka ny fomba nentin'i Jesosy nampahery ny apôstôly amin'izany fitoriana filazantsara izany dia nanomezana azy hery avy amin'ny fanahy masina. Izany hoe ny hery avy amin'ny fanahy masina no nahafahan'ireo apôstôly nijoro hatramin'ny farany amin'ny mahavavolombelona azy sy amin'ny fitoriany ny filazantsara. Ka dia io fanahy masina io no nampahery azy ireo, nanome fahasahiana ny apôstôly rehetra ny nahafahany nijoro eny hatramin'ny fahafatesana azy amin'izany fijoroana vavolombelon'i Kristy izay maty amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty izany. Miditra amin'ny teboka fahaefatra isika dia ny hoe ny fomba nahafatesan'ireo apôstôly. 12 lahy ry havana ireo apôstôly izay nitsongain'i Jesosy mivantana tamin'ny fahavelona, ary ao anatin'izany Jodasy Iskariota. Kanefa rehefa nivadika Jodasy dia niafara tamin'ny fahafatesany ihany koa izany fivadiana izany, hitantsika tsara ny afaran'ny tantarany. Ka izay horesana eto zany dia ireo 12 ivelan'i Jodasy. Izy avy moa zany ireo apôstôly 12 izany dia ireto avy izany. Petera dia maty nombona tamin'ny hazo fijaliana. Araka ny fangatahany dia nomboana mitsikongana izy, izany hoe ny lohany natao ambany, ny tongony natao ambony, satria araka ny filazany dia tsy mendrika ny ombony amin'ny hazo fijaliana tahaka ny nanomboana an Jesosy izy. Ka dia maty tamin'ny hazo fijaliana izy nomboana, ary ny lohany natao ambany, ny tongony natao ambony. Ny faharoa dia Jakoba zanaky Alfeo. Izy kosa dia nalatsaka avy eny ambonin'ny tempoly avo 30 metatra. Io tempoly ry havana, io ilay tempoly izay nakany devoly fanahy an Jesosy, nentiny devoly teo amin'ny tampony tempoly Jesosy mba alaina fanahy, dia teo amin'ny tampony tempoly ihany koa no nandatsahana any Jakoba zanaky Alfeo. Rehefa latsaka teny ambany izy dia mbola tsy maty, dia rehefa hitan'ireo fa tsy maty izy dia nokapohina ho faty izy. Izay ny nahafatesany Jakoba. Ny fahatelo dia Andrea. I Andrea kosa dia maty nomboana tamin'ny hazo fijaliana izy. Manaraka dia Jakoba zanaky Zebedeo. Izy dia nitoroteny tany Espagne ary maty notapahin-doha tamin'ny Jerosalema. Ny manaraka dia Filipo. Izy dia nitoroteny tany Azia Minora, maty notoram-bato sady nomboana tamin'ny hazo fijaliana ihany koa, ary ny lohany natao ambany tahaka ny nanomboana any Petera. Bartolomeo dia nokapohina, nohendahina velona ny hodiny, ny hoditra zany, ary nomboana amin'ny hazo fijaliana izy, ary mbola notapahin-doha koa. Toy izany ny endriky ny nahafatesany. Manaraka dia Tomasy dia maty notsatohana antsy. Amin'ny fiteny vahiny moa dia lance lazany azy, dia antsy moa nandikako azy eto. Matio dia maty novonoina tamin'ny sabatra. Manaraka dia Joda dia
maty martura ihany koa izy a tsy voalaza mazava tsara ny fomba izay nahafatesany. Manaraka dia Simona Zelota, izy kosa dia no tapahina tamin'ny tsofa na amin'ny fiteny vahiny hoe lasia. Tena masarana zany ry havana, no tapahina tamin'ny tsofa na lasia ity apôstôly anankiray ity. Manaraka dia Jaona fantatsika tsara, izy no nanoratra ny filazantsara araka ny Jaona, ary mbola izy ihany koa no nanoratra ny apokalipsy. Izy dia maty tratrantotra, ary izy rery tamin'ireo apôstôly no maty tratrantotra, kanefa araka ny tantara dia nijaly martyra ihany koa izy, ary nampijaliana, ary fomba nampijaliana azy dia zao natsoboka tao anatin'ny diloilo mahamay tamin'ny Roma nitrangany izany tantara izany. Hitantsika amin'izany ry havana fa saika ireo apôstôly ireo dia nandalo martyra avokoa, ary ratsy ny fiainany, izany hoe ny fahafatesany ny tena resana amin'izany. Tena fahafatesana amin'ny fomba mahatsiravina no nahafatesan'ireo apôstôly. Inona kosa ry havana no lesona azontsika tsoahina amin'izany rehetra izany? Efa niresantsika tery am-piandohana ry havana fa ny apôstôly dia iraka, mpitondra hafatra ary solon-tenan'i Kristy izy. Isika koa ankehitriny ry havana, isika dia antsoin'i Jesosy ho iraka hanao ny asany, tahaka naniranoray an' Jesosy no aniran'i Jesosy antsika koa hanao ny asany. Mpitondra hafatra isika, araka ny voalaza teo dia tsy inona akory ny hafatra hoentsika maha-apôstôly antsika fa ny hafatra ny filazantsara izany, dia ny hanambara fa Jesosy maty nisorony mpanota teo amin'ny hazo fijaliana, ary nitsangana tamin'ny maty manamarina ny mpanota. Izany no ventik'afatry ny filazantsara izay notoriany apôstôly, ary mbola izany koa no hafatra izay entsika ankehitriny amin'ny maha iraka antsika, amin'ny mampitondra hafatra antsika. Isika koa ry havana dia solon-tenan'i Kristy, solon-tena isika, représentant isika, tahaka ny an Jesosy misy solon-tenany ray eto amin'izao tontolo izao, no mahasolo-tena antsika koa. Dia amin'izay fotoan'izay dia isika kosa solon-tenan'i Kristy eto amin'izao tontolo izao, mitondra ny hafatr'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Dia izao lazaintsika teo koa ny amin'ny misioana ny apôstôly. Isika koa ry havana dia antsoina hanao izany misioana izany, dia ny hanao ny asan'i Jesosy, araka ny voalazan'i Jesosy manao hoe izay mino ahy ny asa ataoko no hataony koa. Dia inona moa izany asa izany? Afa-tsy ny hitory ny filazantsara, hanasitrana ny marary ary hamoaka demea. Io no nataon'i Jesosy ry havana, ary io no nataon'ny apôstôly, ary mbola izany koa no aniranantsika ankehitriny. Manaraka izany dia zao, mila mijoro ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana koa isika, tahaka ny nataon'ny apôstôly, izay mijoro ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Tsy mora izany ry havana, kanefa nantsoina ho amin'izany isika. Rehefa mitory ny filazantsara dia mila mivonona amin'izany isika, ny hijoroantsika ho mahatoky hatramin'ny farany amin'ny maha-olombelona antsika, ny hijoroantsika ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana amin'ny maha-apôstôly antsika. Ary ny farany dia zao, ny fanahy masina no manome antsika hery sy fahasahiana ahafahantsika mijoro ho mahatoky amin'izany asa fitoroana filazantsara izany, amin'ny maha-olombelona antsika izany. Tsy vitantsika amin'ny hery maha-olombelona antsika izany ry havana, malemy ity nofontsika ity, ka tsy mahavita ninona, tsy manana hery, tsy manana fahasahiana isika. Fa Jesosy manome antsika ny fanahy masina, indrindra moa zao amin'ny vanim-potoana manaraka ny Pentekoste izao, nomena antsika teo amin'ny Pentekoste ry havana ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy masina, ilay fanahy ny fahamarinana, hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra, hitarika antsika ahafahantsika mijoro ho maha-olombelona. Nomena antsika izany fanahin'Andriamanitra izany mba ahafahantsika mijoro ho maha-olombelona. Io no manome antsika hery ahafahantsika mijoro, io no manome antsika fahasahiana ahafahantsika mijoro amin'ny fijoroana maha-olombelona ary ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Izany ry havana dia angatao ny fanahin'Andriamanitra, angatao ny fanahy masina, araka ny voalazan'i Paoly manao hoe izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra isika ry havana, satria nomena ny fanahin'Andriamanitra izay antsointsika hoe Aba ray.
omena antsika zany fanahy zany hitarika atsika ho amin'ny marina rehetra, hitarika atsika amin'ny fitoriana ny filazantsara, hitarika atsika amin'ny fanasitranana ny marady, hitarika atsika amin'ny famoahana demia, satria asan'ny fanahy masina ireo riavana, tsy asan'olombelona ireo ary tsy vita ny nofo famandrà ireo, asan'ny fanahy masina ka dia angatao ary ny fanahin'Andriamanitra ahafahanao mijoro, ahafahanao hanana hery hitory, ahafahanao hanana fahasahina, ka ny fanahy masina no hampianatra anao ny amin'izany fitoriana ny filazantsara izany, ny fanahy masina no hampianatra anao ny amin'izany fanasitranana ny marary izany, ny fanahy masina no hampianatra anao ny amin'ny famoahana demia, satria tsy asan'ny nofo famandrà ireo fa asan'Andriamanitra, asan'ny fanan'Andriamanitra. Ary hamarana antsika azy ravana dia ny teny izay ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahafolo, Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahafolo dia ny tapany farany moa ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana. Izay maharesy riavana, izay mahatoky hatramin'ny fahafatesana no homen'i Jesosy izany satroboninahitra fiainana. Mandalo vanim-potoan-tsarotra isika ankehitriny riavana, indrindra manoloana izao valanaretina miparitaka ireny izao tontolo izao ary tonga eto Madagasikara izany, ary efa maro moa ny laviny izany, mampalahelo tokoa. Kanefa mifampivavaka isika, mivavaka ho an'ny marary rehetra isika mba ho sitrana, mivavaka ho an'ny fianakavian'ny marary rehetra isika mba azo hery hiatrena izany, ary mivavaka ho an'izay mbola salama koa mba tsy ho tratrin'izany aretina izany. Mivavaka ho an'ny firenena isika riavana, mivavaka ho an'ny firenena malagasy isika, mivavaka ho an'ny fiangonana isika, mivavaka ho an'ny kristianina rehetra isika mba tsy hiroaroa-saina, mba tsy ho reraka ara-panahy isika, fa hijoro amin'ny finoana an' Jesosy, hijoro amin'ny fanarahana an' Jesosy, hijoro amin'ny fijoroana ho vavolombelona ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana isika. Ninona zava-tsarotra atreny firenena ankehitriny, ninona zava-tsarotra atreny fiangonana ankehitriny dia izao mampahery antsika riavana ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra izay nomentsika, tsy fanahy osa nomenantsika hoy Paoly fa fanahy mahery izany. Mahery ny fanahy masina riavana izay mampahery antsika, mampijoro antsika hatramin'ny farany amin'ny finoana fa maha-olombelona antsika dia malemy isika, fa io fanahin'Andriamanitra irery ihany no manome hery antsika ahafahantsika mijoro hatramin'ny farany dia hatramin'ny fahafatesana izany. Fa rehefa maharitra hatramin'ny farany isika dia manome toko Jesosy ary tsy mandainga izy, dia ny toko omeny dia izao omeny antsika ny satroboninahitra fiainana. Voninahitra riavana ho an'Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mivavaka isika. Misaotra Jesosy no izany fampianarana nomenao izany, izany teny fiainana izany, ka ahafahanay mamantatra ny maha-apôstôly anay, ny misioana apetraka ao aminay maha-apôstôly anay, ny ahafahanay koa mijoro mahatoky hatramin'ny fahafatesana amin'ny apôstôly anay, ary omeo ny hery ny fanahy masina mandrakariva azy Jesosy, ahafahanay mijoro ho mahatoky amin'ny fanarananao, amin'ny finoananao, ka tsy hiemotra avy anavoina fa hiroso mandrakariva eninninina zava-tsarotra hatrenay dia tsy hitsoaka izahay fa hijoro, satria fantatray izay inoanay dia inao Jesosy izay maty nisolana tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny anaty koa mananarina anay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy manan-kery avy Nazareta mangatana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.
zava-boaby mitsika jesosy mo ia ary aoka isika ifampandiny hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara hampandroso ny fitiava